Dia mbola fifaliana mandrakariva ho ahy no afahako miaraka amintsika amin'ity androany ity. Ny voalohanteny dia fifaliana ho any manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amiko sy ho aminao ary ho an'ny tokantranontsika amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra isika satria tsy kisendrasendra ny mbola hiarahantsika eto indray amin'ity androany ity. Manana hafatra amiko sy ho aminao indray Kristy. Ka dia maniry fa ahazo fitahiana amin'izany fanarahana ny tenin'Andriamanitra izany isika ary hita ny lala marina izay ahafahantsika miara-mandeha amin'ny Kristy ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ilohahevitra izay niarahantsika teto nandritra izay 9 andro izay dia ny hoe hovonjena ianao sy ny ankonanao. Asan'ny Apôstôly 2:20 tapany faharoa. Hovonjena ianao sy ny ankonanao. Raha nanaraka tsara izay fandaharana rehetra izay isika ka nandray ny tenin'Andriamanitra tao am-pontsika dia azo antoka fa mandray ny famonjena tokoa isika. Ny tokantranontsika, tsy tsika irery ihany fa ny tokantranontsika ihany koa. Amin'ity androany ity dia misy antso manokana izay atao amiko sy atao aminao. Ary nde itsika nokatra ny tenin'Andriamanitra ka ny lohahevitra izay nivaky teny izay hodiniantsika sy ho fakafakaitsika zany amin'ity androany ity dia ao amin'ny Timoty 2:4-7 ka sy ny 9. Timoty 2:4-7 raha mamaky izany teny izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy dia zao ny ambaran'izany teny izany. Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahanao, nitahiry ny finoanao, hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay. Ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Dia anasantsika hanondrika ny lohantsika hivavaka. Ray masino, raha andinika sy amakafaka ny teninao izahay, omeo anay ny fanahinao, hitari-dalana anay ho amin'ny marina rehetra. Mitenena ary Jehovah ho fa miainanao izahay. Tonononay mivavaka amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Timoty 2:4 dia ny 9, 7 sy ny 9 no fakafakaitsika sy hodiniantsika amin'ity androany ity. Ny lohateny izay omentsika n'ity fampaherezana androany ity dia ny hoe vitao tsara ny fiazakazahanao. Vitao tsara ny fiazakazahanao. Fampirisihana, fampaherezana. Ary izay ny teneniko teo hoe ty lohahevitra androany ity dia misy antso. Miantso antsika amita ny azakazaka izay efa natomboka tsika. Raha mbola tsy nanomboka ianao dia atomboy izany azakazaka izany. Ilay lohateny dia hoe vitao tsara ny fiazakazahanao. Raha sitrakao ary amin'ity androany ity dia raha misy olona eo akaikinao dia raiso mihitsy ny tanany dia tenena izy hoe vitao tsara ny fiazakazahanao. Ampaherezo izy fa ilain'ny tompoko tsika mba hanatanteraka izany fampaherezana izany. Timoty 2:4-7 sy ny 9. Matetika ity tenin'Andriamanitra ity dia any amin'ny ataontsika hoe fotoam-pandevenana na fotoana misy fahoriana no andrenesantsika izany teny izany matetika hoe efa niady tsara, nahatanteraka amin'ny fiazakazahana. Dia matetika miverimberina any amin'ireny toerana misy fahoriana ireny ity teny ity. Tsara nefa ny manamarika fa i Paoly raha nanoratra anty andala teny ity teo amin'ny taona 720 tao aorianan'i Kristy, azo lazaina hoe efa antitra i Paoly. Mbola velona izy zany raha ny marimarina kokoa no nanoratra anty teny andala teny eo amin'ny Timoty 2:4 ny 9, 7 sy ny 9 ity. Matetika mantsy any amin'ny fahoriana dia ilay olona efa maty dia matetika io no
entina ampaherezana amin'ny fianakaviana izany teny izany. Fa teto dia mbola velona mihitsy i Paoly no mampaherentsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Raha iverenantsika vakina dia hoe efa niady tsara aho, natanteraka ny fiazakazana aho, nitahiry ny finoana aho, hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay. Ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Paoly zany eto ny teny fa nisy ady ara-panahy, nisy ady natrehany teo amin'ny fiainany. Rehefa teo amin'ny fiafaran'ny tantaram-piainana izy zany dia nilaza hoe efa niady soa ihany fa le ady nataony dia nitsipihany tsara mihitsy hoe ady tsara. Tia nitenenina ao anatin'le hoe ady tsara dia izao. Io ady io dia ady lay ataontsika hoe hery mifanandrina. Dia tsy iza fa lay fanandrinany Kristy sy Satana. Tafiditra ao anatin'io ady io isika olombelona eto amin'ity planeta an-tany ity. Ary i Paoly dia tafiditra tao anatin'izany ady izany satria i Paoly anie tsy mipetrapetraka sy nitomemem-pona fotsiny fa mbola nanolotra ny fiainany. Tadiditsika tsara angamba ny fotoana nampiova foa an'izany mpanompon'Andriamanitra izany teo amin'ny lalan'ny Damaskosy rehefa nahita hazavana izy dia nanomboka niova ny fiainany. Izy ilay mpanenjika kristianina teo aloha dia lasa inona? Niova ny fiainany, lasa nanompo an'Andriamanitra izy ary nanomboka teo tsika dia nahita fa i Paoly ilay mpitoro ny filazantsara tamin'ny jentilisa. Tonga amin'ny Paoly daholo io toerana rehetrarehetra io ary nanjo azy teo amin'ny fiainany avokoa ny toe-javatra rehetra. Tany an-tranomaizina izy, nokapohina izy, vaky sambo izy, nenjehina izy. Inona ny zavatra tsy nanjo azy? Satria nanompo an'i Kristy bebe kokoa izy. Dia vao maika tafiditra tao anatin'ilay inona? Tao anatin'ilay ady. Ary hoy izy hoe efa niady tsara. Ilay ady tsara tsinona dia izao niandany tany amin'ny Kristy izy teo amin'ny fiainany. Ary tsy niala tamin'ny Kristy izy ary izay niteneniny teo hoe hatr'izao dia tehirizina ho ahy, nitahiry ny finoako ahy, nisy zavatra nitehiriziny teo amin'ny fiainany. Dia ny tsy saraka amin'ny Kristy. Araka ny ambarany ao amin'ny soratra masina hoe raha misaraka amiko ianareo i Kristy dia tsy mahay manao na inona na inona. Fa raha miray amiko kosa ianareo dia mamoha be. Voatahiriny zany ary izay no nahatonga azy namoaka tsoakevitra manao hoe ady tsara. Ry ava-malala izay manaraka izao fandaharana izao, azo antoka fa itsika rehefa manolo tena amin'ny Kristy eo amin'ny fiainantsika, rehefa mandray famonjena izay natolotry Kristy eo amin'ny hazo fijaliana isika, dia azo antoka fa tsy maintsy tratranyio ady io isika. Fa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao, anahoana ny fiafaran'ny adintsika? Ho ady tsara ve sa ho ady ratsy? Petraka ny fanontaniana ho amintsika tsirairay avy. Ady ny resaka eto. Ary ity ady ity dia ampitahain'ny Paoly amin'ny fiazakazana. Efa niady tsara hozy izy, ny ady natrehany zany. Dia hozy izy nahatanteraka ny fiazakazana, le ady zany dia nohariny amin'ny fiazakazana. Ary izany fiazakazana izany dia hozy izy hoe tanteraka Paoly lay azakazaka. Eo amin'ny fiazakazana izay hitantsika eny amin'ireny ataontsika hoe olimpika sy ny maro isan-karazany ireny dia izao. Rehefa mandeha ny hazakazaka ataontsika hoe 100 metatra, na ataontsika hoe 1000 metatra, na ataontsika hoe marathon zany, ny lavitrezaka, dia izay tonga voalohany ihany no lazaina hoe mandresy. Izay tonga voalohany ihany no lazaina fa mandresy. Fa eto amin'ny tenin'ny Paoly dia hozy hoe niady tsara io ady io dia hohariny amin'ny fiazakazana dia hozy nahatanteraka ny fiazakazako aho. Le fiazakazana zany izay natrehany dia izao hoe vitany. Ary izay le lohateny hoe fitao tsara ny hazakazakao. Ny an'ny Paoly zany dia vitany.
ny rariana dia ho vitantsika koa ny antsika tsirairay avy. Zany azakazaka izany. Ary ozy izy koa hoe nitahiry ny finoana. Lay finoana, lay zavatra tsita kanefa antenaina. Ilay fiaviany Kristy tsy ho ela eny amin'ny rao an-lanitra dia voatahiriny. Lay fanantenana ao anatiny dia voatahiriny. Hita eo amin'ny fiainany, hita eo amin'ny fomba fiasany. Dia nahasany teny izy hoe hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo mpitsara marina ho ahy. Ry hava-malala, afaka mandresy isika raha nandresy teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Raha milaza koa Paoly fa nahatanteraka ny fiazakazahany, mandresy koa izy. Azontsika atao ihany koa ny mandresy eo amin'ny fiainantsika. Azontsika atao ny mahatanteraka ny fiazakazahantsika eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Romanina 9:7. Romanina 9:7. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, ny alalan'i Jesosy Kristy izay tiantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Manoatra noho ny mpandresy. Eto zany ny zavatra iriny Kristy ho ahy sy ho anao, ho an'ny tokantranontsika, ho an'ny ankohonantsika, dia tsy hoe andresy fotsiny fa maninona mihitsy izy anoatra noho ny mpandresy isika. Ary izany ny teny fikasana ho antsika rehefa tsy miala eo amin'ny Kristy isika. Ry hava-malala, io ady io rehefa manomboka manolo tena ho an'i Kristy ianao eo amin'ny ranony batisa. Kristy dia natao batisa. Mazava ho azy fa zay lalana ny lalovan'i Kristy dia tokony andehanantsika ihany koa. Ary rehefa nanomboka nanao ny asan'i Kristy dia natao batisa izy. Isika koa rehefa anolo tena ho an'i Kristy bebe eo amin'ny fiainantsika dia manolo tena amin'ny Kristy amin'ny ranony batisa. Irariko dia mba anolo tena amin'izany isika araka ny ambaran'ny Marka 9:12 izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Satria tianao ny mba hahatonga ny famonjena ao amin'ny ankonanao, dia tiany Kristy ianao mba ho amin'izany andalo amin'izany ranony batisa izany. Maneho ny fandevenana amin'ny Kristy izany batisa izany. Hoy soratra masina. Rehefa manolo tena eo amin'ny ranony batisa ny olona anankiray, dia maneho horetany horen-danitra fa vonona izy ny andany amin'ny Kristy eo amin'ny fiainany. Tadidio ry hava-malala, fa tsy ho faly amin'izany toe-javatra izany naoviana naoviany Satana. Tsy ho faly amin'izany izy, ary manomboka eo ianao dia manomboka tsy maintsy misy inona eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny ara-panahinao, misy ady, misy ady. Ary hoary ny Paoly amin'ny fiazakazahana izy io. Ny tanjona zany dia zao hoe ho vitantsika izany azakazaka izany. Mety tsy fantatra hoe inona tsony ny toe-javatra iseho amin'ny fiainantsika. Mety angamba raha jerevana amin'ny maha-olombelona dia hoe miatrika ady ianao dia mandeha eo ilay ady, mandeha eo ilay azakazaka indraindray mety ny masonao ilana efa tsy ao tsony, ny oronao efa mibiloka, ny nifinao efa miala daholy, efa azo lazaina hoe reraka ianao, fa vitanao ny azakazaka. Ary ny irariny ny soratra masina teny fikasana ao antsika dia hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Rehefa nandany amin'ny Kristy ianao dia tanteraka aminao zany teny fikasana zany, fa anoatra noho ny mpandresy ianao raha tsy miala amin'ny Kristy ianao, raha voatahirinao zany finoana anananao izany, raha ao anatinao foana ny fanantenana, dia ho azo antoka fa ho vitanao izany azakazaka izay vitan'ny Paoly, dia azo antoka koa fa ho vitan'ireo mpanaradian'i Kristy izany. Ary ianao izay mihaino izao fandaharana izao dia azo antoka koa fa ho vitanao izany
azakazaka zay atao eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany. Ny fampirisihanao atsika dia zao: manana fomba fijery miabo mandrakariva eo amin'ny fiainanao, fa ho tratranao io tanjona io, ho vitanao io azakazaka io, aza morakivy amin'ny fiainana. Indraindray mantsy ny zavatra hitan'ny olona eo amin'ny fiainantsika dia zavatra hafa mihitsy. Dia rehefa miteny antsika ny olona dia indraindray zavatra manaketraka atsika, zavatra manakivy atsika, mba tsy hahatratrarantsika n'ilay tanjona. Fa manana fomba fijery miabo mandrakariva eo amin'ny fiainantsika dia ho tratratsika izany tanjona izany, ho vitantsika izany azakazaka izany. Ary rehefa ho avy any amin'ny rao an-lanitry Kristy dia handray izany satroboninahitra izany izaho sy ianao eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mahereza isika fa ho vitantsika izany azakazaka izany. Mpanjaka faharoa 7:4-7:10 izao ny ambaran'izany tenin'Andriamanitra izany: ary Elisa dia narary ny aretina izay afaty azy, ary Joasy mpanjakan'ny Israely nidina nakany aminy ka niondrika nitomany teo ambonin'ny tavan'i Elisa ka nanao hoe: rikaiky eo ny kalesin'ny Israely sy ny mpitaingo-tsovaliny. Ary hoy Elisa taminy: makatsipika sy zana-tsipika. Ary dia nakatsipika sy zana-tsipika izy. Ary hoy izy tamin'ny mpanjakan'ny Israely: enjano ny tsipika, dia no enjanony. Ary Elisa nametraka ny tanany teo amin'ny tanan'ny mpanjaka. Ary hoy izy: vohay ny varavarankely antsinanana. Ary dia nivohany. Dia hoy Elisa: alefao. Ka dia nalefany. Ary hoy izy: zana-tsipika famonjeny Jehova dia zana-tsipika famonjena avony Sirianina, fa amely ny Sirianina ao afaka mandra-pandringako azy. Ary hoy koa izy: raiso zana-tsipika. Dia noraisiny. Ary hoy izy tamin'ny mpanjakan'ny Israely: kapohy ny tany. Ary no kapohiny ny telo dia nitsahatra izy. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra dia tezitra taminy ka nanao hoe: tokony ho nikapoka indimy na inenina ianao dia ho nasianao Sirianina mandra-pandringanao azy, fa izao dia intelo ihany no amelezanao ny Sirianina. Dia ava-malala misy lesona azontsika sotomina ao anatin'izany tantara izany. Misy lesona lehibe izany. Teto rehefa nanome baiko ilay lehilahin'Andriamanitra mpanjaka dia nitanterahany. Ataovy izao dia nitanterahany, ataovy izao dia nitanterahany. Kristy koa dia manana baiko ho amintsika amin'ny alalan'ireo mpaminany izay nanoratra an'ity tenin'Andriamanitra ity. Mino fa hanaraka an'izany baiko rehetra izany ianao dia ho azo antoka fa handresy ianao. Fa teo amin'ilay fifaran'ilay tantara raha njerintsika hoe alaivo ilay zana-tsipika dia kapohy ozy izy ny tany. Kanjo impiry ny kapohany fotsiny intelo. Kanefa dia ozy ilay lehilahin'Andriamanitra hoe: tsy tokony intelo fotsiny ny kapohanao an-tany, fa tokony nanino indimy na inenina, tsy nijanona ianao mandra-pahandresy. Ilay fahavalo. Ry ava-malala, aza mijanona manaraka ny toromarika omen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, mandra-pandresinao, dia anoatra no ny mpandresy anao amin'ny alalan'ilay tianao. Ry ava-malala, ity am-pamaranana dia tiako ny izara amintsika ny tantaran'ilay lehilahy anankiray atao hoe John Stephen Akwari. I John Stephen Akwari io dia mpiazakazaka izy io, ary ny azakazaka izay ataony dia eo amin'ny 10 kilometatra. Izy dia mpiazakazaka ary matetika izy nefa nahazo ny voalohany. Ary tamin'ity indray mitoraka ity dia 5:70 izy ireo niala teo amin'ny ataontsika hoe fiaingana. 5:70. Ary rehefa nipoaka ny basy dia lasa. Ary John Stephen Akwari tonga izy dia mandeha voalohany. Izy efa zatra miazakazaka. Dia miazakazaka izy nandeha. Ary rehefa tonga tany tena tany izy nandeha mialoha dia tratran'ny krampy na fianjanana. Ary rehefa tratra ny krampy izy dia nenjera nitrosona tamin'ny tany mihitsy. Ary vontarehany, ny sorokany, ny tongony kika daholo, naratra tsy tafatsangana izy. Ary ireo mpiara-miazakazaka taminy dia niotra azy avokoa, niotra dia samy nandeha, samy namokivoky tamin'ny fiazakazahana izay nataony. Ary rehefa lasa ireo dia tonga amin'ny mpamonjy vona izay nakan John Stephen Akwari dia nentina nitsabona tany amin'ny toeram-pitsabona izy. Karakaraina tany izy. Rehefa nikarakaraina natao izay fitsabona maika rehetra dia ozy izy hoe ataovy aingana ozy izy dia atero any amin'ny toerana nakanareo aho. Dia natao aingana ny fanasitranana dia naverina tany izy. Dia rehefa tonga teo amin'ny toerana izy dia inona indray natao nitsangana moramora izy dia lasa. Tsy afaka niazakazaka intsony izy fa nandeha mora izy.
fa ny tanjony de hoe ho vitan'lay azakazaka. Ary rehefa niditra tao amin'ilay toerana fiazakazana na ataontsika hoe kianjy izy ny olona rehetra tao amin'izany kianjy zany efa nizara medaly, efa vita ny fizarana medaly. Fa rehefa niditra teo amin'ilay toeram-piazakazana kosa izy niorakoraka tany amin'ny daholo mpijery rehetra ary faly nampahery anazy hoe fitao ny azakazakao, fitao ny azakazakao, de lasa izy nandeha tongotra miaraka amin'ny bandy eo amin'ny tongotra, niratra teo amin'ny trato, teo amin'ny soroka sy ny tarehy, de nandeha ary nyvitainy zany. Ary rehefa tonga teo amin'ny linina na ataontsika hoe tsipika famaranana izy de niorakoraka daholo ny olona rehetra zay nanatrika izany. Rehefa nanatona anazy ny ataontsika hoe mpanao gazety anankiray de nametraka fanontaniana taminy fa inona ny tanjonao amin'izao azakazaka zao, inona ny tanjonao amin'izao azakazaka ataonao zao. Mazava ho azy zany le fanontaniana hoe ny mpiazakazaka ane de ny anatratra voalohany tanjony, kanefa ny anao ny olona rehetra fa voazara medaly zay anao voatonga, inona ny tanjonao amin'izao fiazakazana izao. De tsy taitra akory ny John Stephen Nakoarina maly azy hoe tsy ny rahan'ny fireneko fotsiny anomboka fiazakazana, fa ny rahany anomboka fiazakazana no sady ny rahany koa amarana sy amita izany fiazakazana zany, ary izany no andrasan'ny fireneko amiko. Ry hava-malala, ianao zay manaraka izao fandaharana izao, tsy naniraka anao fotsiny Kristy anomboka ny azakazaka na niady ara-panahy eo amin'ny fiainanao, fa naniraka anao izy anomboka izany ady zany amin'ny fanolorantena eo amin'ny ranony batisa, ary naniraka anao ihany koa izy amita ny azakazaka tahaka ny nataony Paoly. Ry hava-malala, fitao tsara ny azakazakao. Raisiko ny tananao amin'ity androany ty ara-pahery anao hoe fitao tsara ny azakazakao. Ny irariana rehefa ho avy eny amin'ny ran'andro Kristy dia samy ho voavonjy isika, ho voavonjy ny ankonantsika. De anotrika ny lohantsika hivavaka tsika ety am-pamarana. Ray masino, maro taminay izay nanaraka izao fotoana izao nanapa-kevitra fa ho fitainay ny azakazaka zay efa natombokay. Ireo zay mbola tsy nanomboka dia hanapa-kevitra fa hanomboka izany koa eo amin'ny fiaina, ary anaraka mibaiko rehetra zay omenao hifanirianay tombony eo vity zany azakazaka zany eo ambany fahasoavanao. Terizo ny finoanay tombony, terizo ho anao izay mba azo izany satroboninahitra tsy mety loha izany. Ka raha ho avy eny amin'ny raha ho lanitra anao dia ary hitoetra aminao any amin'ilay fiainana mandrakizay izay. Tononay mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy manao. Amen.